Dia fahamamako sy mampaheranao indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amin'ity alahady farany amin'ny volana Novambra taona 2024 ity. Ho aminareo hatrany ny Tompo. Vavaka isika. Raha mbola mitemboko ny fonay Andriamanitra, raha mbola tia anatinay ny fofonaina mahavelona, midera mankalaza anao izany, misaotra anao amin'ny zavatra rehetra. Ianao ilay Andriamanitra miambina anay, miambina ny falahinay tsy ho any amin'ny fiaina tsy hita, manomana ny dianay ho any aminao, ho any amin'ilay mandrakizay. Avia tantano, avia ampaherezo, avia afanao indray izay amin'ny alalan'ny fanaina masina. Mitenena Tompo, miaino izay mpanomponao. Amen. Miarabasady anareo mpandray ny fanasan'ny Tompo rehetra izay nisokatra anaranao ny Tompo mba hanavao ny fifanekenareo aminy noho izao jobely izao. Misalama faraky amin'ny 20 izay efa mivakina teo no isy niakatry ny Tompo atsika, ary dia nakana ny hevitra hoe miambina antsika Andriamanitra, miambina antsika Andriamanitra. Ny salamo faraky amin'ny 20 dia nisan'ireo antsoina hoe salamo hira fiankarana, indrindra rehefa hiakatra ho any Jerosalema, ho any amin'ny tempoly, hivavaka amin'ny Jehovah Andriamanitra, dia anisan'ny hira fanao izany. Raha manaherina anao ny firafitry ny fehezanteny indraindray dia aoka hitambehana ao an-tsain'Andriamanitra hoe tononkira izay miendrika tononkalo ka tsy hitovy amin'ny firafitry ny fehezanteny mahazatra antsika. Saingy tena mora azo ary saky ho vakina foana izany salamo faraky amin'ny 20 izany, fa tena mampiseho ny herin'Andriamanitra miambina antsika. Raha vao hoe zanak'Andriamanitra ianao dia mahazo toky, fa mahery, manam-pahefana, mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra miambina antsika. Zanak'hevitra voalohany, miaro antsika amin'ny loza Andriamanitra, miaro antsika amin'ny loza Andriamanitra. Ny mpanao salamo eto izay nanoratra izao tononkira izao amin'ny 2 dia tahaka ny manontany tena hoe manompo masoko amin'ny tendrombohitra aho, avia izany famonjena. Nahoana moa ny tononona manokana amin'ny tendrombohitra eto? Araka nambara teo, andalana hiakatra ho an'i Jerosalema ny mpivavaka. Dia misy tendrombohitra maromaro lalovana amin'izany. Ny tendrombohitra koa aza dia noraisin'ny olona sasany tamin'izany hoe fiarovana ara-boajanahary. Raha materialy tokoa dia miaro amin'ny rivotra mahery ny tendrombohitra, miaro amin'ny herin'ny anandro azo hialofana, miaro koa ny nofon'ny tany tsy horofon'ny rika fa mba afaka mijanona tsara. Izany raha materialy dia tena fiarovana tokoa ny tendrombohitra. Nefa koa ny tendrombohitra dia tsy arovan'ny olona mpivavaka hoe tsy mba asafanan'olombelona fa Andriamanitra no manao azy. Ny tendrombohitra koa nefa dia mety heren'ny jiolahy, ka mahamana ihany ny olona andeha hivavaka amin'ny Jerosalema, satria rehefa miafina ao ambadika eo ny jiolahy izay mety mitapy-adina aza dia mety hiatsambotra, mety hamono, ka mahamana ihany sady mandeha manao hira-pivavahana no mijery sao dia misy jiolahy mivoaka tapika ka manao hoe avia izany famonjena. Fa tonga ao amin'ny tempoly ihany izy dia mbola tohizana izany hira fakarina fidarana izany, satria ny tanana sy miaro azy teny an-dalana. Tonga any amin'ny tempolin'Andriamanitra, Andriamanitra. Tsarovy ry havana fa tena hala amin'ny devoly izany hoe ianao akaty am-piangonana. Misy dikany lehibe izany amin'Andriamanitra. Ankoatran'izay mety ho fijery tsara avy amin'ny olombelona, tena misy lanja ngezabe izany amin'Andriamanitra, amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary hala amin'ny devoly izany fa raha mbola misy azo amin'ny devoly atao dia anyrahany olona ianao eny an-dalana mba tsy ho tonga aty. Dia tadidio fa matoanao tonga aty amin'ny tempolin'Andriamanitra tahaka raha mpivavaka miromotra miakatra amin'ny Jerosalema.
misy tana maheron'Andriamanitra niara-nao tao. Eo ampitazanana ilay tendrombohitra no lazany hoe avy aiza ny famonjena, ary izy ihany no mamaly zany amin'ny andininy faho, avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Nisy fotoana moa tetỳ ambonin'ny tany dia nakambatra sy nangonina misy hoe iza ny tena zavatra mahagaga indrindra. Ndao alaina zay vity voalohany dia voalaina alaina ny folo voalohany, le 7 merveilles du monde. Fa zavatra ara-boazanahary daholo ireny amin'ny akapobe. Marina fa misy namboarina tanana tahaka ny zaridaina sy ny tenimbony, fa misy koa ny ara-boazanahary anekeny olona hoe tena mahagaga. Izy amintsika moa rehefa makeny amoron-dranomasina ny tsy mba variana mijery ary aiza ary no faran'ity ranomasina ity e, sady zany dia tsy takatry ny saintsika midadasika be. Mananana mijery an'ilay masoandro tsika dia sady mikipikipi no tsy matohitra an'ilay ahoana marina hoe masoandro io e. Mahita zavatra lava be tsika makany amin'ny tany efitra kirairay tsika tsy hitatsika amin'ny farany dia antsika vao maika hoe tena misy tokoa zao Andriamanitra zao. Mampatahotra tsika mahita an'izany hoe misy tselatra, misy varatra, misy kotroka. Any Amerika moa tena mbola misy an'ilay typhon rivo mahery mikotikotona fa tsy dia misy loatra ty amintsika any koa midadasika be ka mahazo aina be zany. Fa reny rehetra reny dia tokony hampatsiaronao hoe tena misy loza mampatahotra ty ambony tany, misy loza. Fa raha iverinao fa lehibe reny tsy takatry ny sainao dia ny mpanao salama hoe tokony mpatsiaro hoe ny famonjena dia avy amin'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany. Iza ny nahary an'ireny voafeny ohatra hoe isika mahafantatra hoe zao avy natao paspoato ato amin'ny akavana nalay mosoara atao ato amin'ny akavia le zao dia zao ny volao. Fa mihoatra noho zany Andriamanitra mifeny ny ranomasina zay tsy hitatsika io farany, ny fanambaniny zay mbola mampatahotra atsika hoe misy zabiby mbola tsy fahita. Ka za matahotra anao fa tena miaro anao Andriamanitra, miaro anao amin'ny loza Andriamanitra. Masy tena anao koa miaro anao amin'ny loza ara-boazanahary Andriamanitra. Fanatsika tsara fa misy ny loza ara-boazanahary na tsy laza fa sy ny horohoro-tany any na dia mandroso tahaka n'inona zany teknôlôjia mbola atahoran'ny olona zany, mahafaty olona zany, maharava fananana zany, zay naorinao sy niezahana mandretra fotoananao rava ao anatin'ny ray mpimaso. Indrindra moa fa ny trano joalajoala be misy rina firy, nitondra drano zay edivanao mafy mbola anaovana fikarohana. Rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra manao izany, iza no miaranao, iza no miambina ny fanahinao. Matoky amin'ny Jehova Andriamanitra mpanao ny lanitra sy ny tany venao, ary tena miambina atsika amin'izany izy, tena saro-piaro antsika zanana izy, bitika anatra'Andriamanitra ireny rehefa matoky azy. Ny zanak'evitra faharoa dia izao, miambina atsika Andriamanitra satria mikatana ny diatsika izy. Namparateo zany hoe andala antsika. Mankimofo zany hoe anaraka n'Andriamanitra tsy maintsy mandeha. Ohatran'ny kisary nyreto mpivavaka hiakatra amin'ny Jerosalema, manao hira fiderana, manao hira fiakarana. Fantatr'Andriamanitra fa andalana foantsika ary tsy mory zany mandeha. Fantatra tsara zany nataparabaky teo fotsiny dia tsika mandeha zao dia mety ny loza be dia be. Tsy voatery hoe nivoaitsaka ny tomobile ihany, mety misy adala tapika ao maninjika anao mamelanao avatoriny, ny mpangalatra, ny loza ara-boazanahary vao niresahana teo, ny zavatra maro za tsy takatry ny saintsika akory. Fa hoy ny ten'Andriamanitra milaza amin'ny fomba tsotsotrany amin'ny hoe raha tena olombavaka ianao, mivavaka ianao niainga tany an-trano, iny andalana anao mbola mavita mivavaka na tsy voatery mikipy ary ny masonao. Ahoana ny filazany azy? Tsy amelanao ho tafotohana izy. Tonga dia an-trano fiangonana ianao zao, iarabanareo zay manana anniversaire volana novambra rehefa avy eo, firitory zay. Tsy navelan'Andriamanitra tafotohana, tsy amelanao enjery izy mandeha mivatena.
tsy mba teny foana izany re avana fa ianao zay homanako no afaka mijoro-bavombelona amin'izany. Andriamanitra dia malala ny hoe tsy voatery ho takatry ny saintsika daholo ny loza hitantsika eny an-dalana eny. Mahatonga ny masony tsy mba miala amintsika, alazaina fa tsy mba matory, tsy mba rendrehana ny Andriamanitra ary fiteny le hoe andalana foana tsika fa io tsika makany ampianarana io, io tsika makany ampiasana io, na dia tsika eo amin'ny fiarahamonina eo azy fantatra tsara fa na ny ampianarana na ny ampiasana na dia eo amin'ny piraivodirindrinao azy misy foana zany hoe mpialina anao zany, sa tsy zany? Misy foana mpialina, misy foana mite ilasotasotana te hitsapatsapanao, tsy voafokakatry ny saina daholo inona avy mety ataon'ny olona any ampiasana any. Tsy nao zany zany misy zany fingapingana zany mody teny nampitaina dia manjary ianao ny tompon'andraikitra. Eo amin'ny lafiny asa mody lazaina amateknika misy fandripandrika foana ianao mandrary tratrana anao sy ny farany mikorotana hatramin'ny asa anao manontolo. Tsy kakatry ny saina koa hoe ianao nge miasa soa tsara, ianao nge lasa mody avy efa nisy olona nisika zavatra ody ratsy tao ambany dosianao tao na iny amin'ny akanjonao na amin'ny fitaovana ampiasainao, fantatry ny sainao daholo ve zany? Voangonao daholo ve zany? Ianao no isy fa zao no teny fampanantenana ary jeron'ny mpanao salama voabelona hoe tsy mba rendrehan'Andriamanitra. Itsika no maha-olombelona atsika no reraka rehefa avy niasa roapiny folorana mihoatra aza dia tsy maintsy matory avy eo. Fa Andriamanitra tsy mba matory, tsy mba rendrehana na atory izy andeha mifatery tapany vato. Ny Andriamanitra saky no mety ho matory rehefa tonga ny matondona ny mikady azy vao mety hoe hamaly azy raha mamaly tokoa. Fa tsy tahaka izany Andriamanitra, tena miaro anao tadio zany be dia be ny endrika fingapingana fianonana. Asa mieritreritra anao any ampianarana koa ve mbola kely zazakely ary dia efa manompo zany fianonana zany vono maika fa anatin'ny fahazana sy ny fahatanivana. Asa taona tsinotsinony zany ka hoe olon-dehibe ihany mahay manompo sampy. Manana saingazy taolony olona indrindra ny olona tsy mpivavaka, tsy maintsy lazaina zany. Tena mila marina antsika ny famalena voalohany dia zao ny miankina amin'Andriamanitra. Aza atao hoe efa mivavaka foana dia ampy izay, fa tena tahaka ny ianao misakafo isan'andro marina atoandro hariva, aza tiany mivavaka isan'andro fa tsy takatry ny sainao ny lozy any devolony miaramilany mba hamingana anao handavana. Izay miankina amin'ny Jehovah Andriamanitra dia ho ambena aminy, tena miaro antsika, tena ho ambena mitariky ny anak'Andriamasona anao araka ny voalaza amin'ny salamo fahatsika ambin'ny folo amin'ny teny fahavalo tapany fahatelo sady farany riavana. Miankina antsika Andriamanitra satria miaro antsika amin'ny loza isan-karazany keo ankoatran'ilay loza ara-boazanahary teo. Ny voalazany andiny fahadimy, Jehovah no mpiaro anao, Jehovah ho fiarovanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamelanao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Fantatsika tsara ny masoandro sy ny volana, tsy mba misy orinasa hoe nahary amin'izany, izany nahary amin'izany. Andriamanitra nahary amin'izany. Fantatra Andriamanitra inona no antony nahariany azy, inona ny asany. Fanazavana amin'ny atoandro sy fanazavana amin'ny alina. Mba sainsainy vetivety hoe ray minitra monja tsy misy masoandro, tsy misy zany volana zany daholo. Na dia manana vola be ny banky azy ianao, mba manahoana ny fandrimpahalemana aty an-tany, misy électricité maraka masolo amin'ny masoandro be hatrany ambanivohitra lavitra be any, manahoana ny miaina mampatahotra. Tena nataon'Andriamanitra nasoavana antsika izany zavatra nohariny izany. Tsy misy fiainana raha tsy misy masoandro, raha tsy misy ny volana. Azao rehefa nitsarovy ny masoandro, inona moa no namorin'Andriamanitra an'izany? Hafa nge ny masoandro riavany, hafa
tena masina za koa afo be afo mirehitra ny masoandro ary efa misy zay lamana fiatak'Andriamanitra leoanelany abakabaka miaro antsika amin'izany taratry ny masoandro zany mba tsy homay ny hoditra mba tsy hitondra aretina hafa izany ary ain'Andriamanitra mandrindra ny zavatra rehetra miaro atsika zay mahatonga azy milaza hoe ny masoandro tsy amery anao no ny andro ary ny volana no ny alina fantatra kosa ny heriny zany volana zany mihoatra amin'io ranomasina be io rehefa volana io no mandefa ny hery mampihetsika ny ranomasina be io zay no mahatonga an'ireny tsunami ireny ka misy afaka miala amin'ireny mba iverenjerena reny sary malefa ny olona mety manahoana na ny building be milaza azy hoe anampanankarena azy fa miaro anao tompo aina tokony tarika anao amin'ny toerana zay tokony alenao Jehova iaro anao na mivoaka na miditra hoy ny andeha ny fahavalo hatramin'izao mandrakizay ary zany ohatrany hoe teny fotsiny raha mbola tsy ainy atsika zany hoe mivavaka isaky ny mandeha iainga ny trano na hiditra ao anaty bus mivavaka alohan'ny hitondra ny fiara toko meo fahamarinana arovy amin'ny loza tena anadako teny zany ravana misy ratsy hoe tadio zay misy ratsy zao fiainan'izao araka ny ten'Andriamanitra miaratsy zao fiainan'izao misy asany devoly te amely atsika foana eny hoe tsy hitan'ny maso akofotsika zany ary zay ny lana vavaka mila miaminy anao rehefa tsy ampivavatsika dia ohatrany tsy anjery raha ny tenin'Andriamanitra ny vakiny zany mialatsiny an'izay fanahelo fa averiko ihany zay rehefa voateny hitondra fiangonana tany ambanivohitra na lalava tena faran'izay ambanivohitra zany rehefa ny ambanivohitra moa mitondra fiangonana dia tsy maintsy fitandremana na paroasy zany hoe fiangonana maromaro no mitambatra raha miteny nefa anao fiangonana tsy hoe olona roanjato fa indraindray vondron'olona mpiara-mivavaka enina dia vata hoe fiangonana indraindray rombeny folo indraindray mbo misy mba fito amby roapolo ny sasany reo nefa dia mbola mifanalavitra ary mitoerana sasany dia tsy maintsy mbola mikarana dia tonga ny fotoana tsy maintsy andeha mandy amin'le fiangonana kely any amin'ny ahitana rano zany ary tena mita rano lakana tsy maintsy misy mitondra mihitsy raha tsy vitanao zany rehefa anahinao zany ka maneny be tao an-tanàna hoe andeha iondra na pastera rapitso dia nanatiny izy ny arivo rehefa lasalasa nanatona moramora izy pastera raha hitanao io tsy tia Jehova hainareo zany tsy tia olona merina vaina voatany na atika amin'ny teny tsotra any zany fa aman-dreny sotra anao sotra azy misy fitiavana ao anatiny eo matoizy manatona teny amin'izany mety efa misy trakefa fahitany amin'izany satria ny diavolo koa dia mahay mampiasa ny hery amin'ny zavaboary indrindra ho an'ny olona zay tia miankohaka aminy efa mety misy mpiao trakefa hitany hoe misy olona ninina nevatevana zany dia misy zavatra nitranga taminy tsy mora mandre an'izany rehefa ahoana no atao fa ny vava misy kely ihany ny orooro sy ny tahotra fa tsy afeninanao zany ianao nofo amantra ary ny herin'ny devoly zany tsy azonao sangisangiana hoe andeha amin'ny sandry satria zava diplôme fa rehefa nivavaka dia tena ohatrany mandresy lahatra sy manindry ihany hoe irak'Andriamanitra no hoe alasin'Andriamanitra no ataony miamatsy an'Andriamanitra sotra betsaka ray aman-dreny fa dia ny alina mitondra fisanana fa dia makasitraka raso dia fanaovelo rehefa tonga ny maraina lasa ihany tao nivavaka eny amboniny lakana nivavaka tonga atany somatsara natao ny asa fanontolo niverina koa mbola tsy moramora fa toy zany ihany rehefa tonga tany anao dia efa gaga ny sasany tafenta tamin'ny rano taona anao pastera ny tompo ny tatana ny dianay miverina tsy maintsy mbola mivavaka koa arak'izany tonga somatsara fa tia tanàna ihany tsy afeninanao fa eninao ihany misy zavatra manaraka misy eny ohatran'to
teanohitra raha za fa ianao a inoa tsy hoe anao dia tamin'ny bana iasanao ino vavaka fa dia nytantanan'Andriamanitra tsy nanenina vita ny asa fanontona zany rehefa tena ianana ohatr'izany ilay izy dia lazako anao hoe tena tsy teny fotsiny ny ten'Andriamanitra. Ianao aza manao tsinotsinona fa naiza tany alehantsika ty amin'izao tontolo izao dia miasa foana ny devoly. Ny devoly tsy voatery hoe amin'ny endrika tandroka be na endrika ratsy be mampatahotra fa mila marina isika tsy hoe mila mamantatra ny fanahy ny vavaka izay ny herin'ny mpanosana vavaka hira fidiarana zay no afatra omeny atsika manao an'ilay hira fidiarana izy ataony amin'ny vonoana na dia misy aza ny raha iza ny famonjena fa nataony le hira fidiarana zay no hira fiakarana tonga atao amin'ny tempoly izy ary zay no tadio manovo hery avy amin'Andriamanitra anao na dia tsy hitany masonao azy zany tsy takatry ny sainao manovo hery fiarovana avy amin'Andriamanitra manohatro noho ny olona makany amin'ny doany makatoky amin'ny tomasy rehefa tonga ty anao fa omen'Andriamanitra anao amin'ny alalan'ny fanahy masina izany mamarina izany salavalika papilao zako zany dia hoe hatramin'izao ka ho mandraka izay no iambenan'Andriamanitra anao zany hoe na ankizy ahy ianao no efa mivavaka mazoto makaty am-piangonana tena amin'ny fonao dia efa tsy tapahan'Andriamanitra tsy misy marombaka izay ampilatanan'Andriamanitra ary toy ny amin'ny mandraka izay zany raha mbola tanora azy ianao aza mba manaiko adalan'ny sasany hoe ho an'ny olona nahazo fotoana ho an'ny olona akaiky faty fa ngahy moa ny tompony fotoana hoe rahovina noho no faty ary miaraka amin'ny sakana ve zany aloha ianao zakanao tokoa hoe zany fiainana miaraka amin'ny sakana zany ho an'ny vozy ny sakana zany samy mandinika sikisantsaina tsy miova Andriamanitra mbola miantona izay rehetra matoky izay rehetra tena mivavaka amin'Andriamanitra mahereza ny mparay fanasako tompo fa n'Andriamanitra iray ny voninahitra amen.